Izy ary ny modely tsara indrindra ilay tahaka miterisaka fanetretena ity e. Anasako anao ny anaraka an'izay ao anatin'ity fandarana university satria zava-dehibe no maka tahaka ho amin'ny tsara. Ravoravo isika tafaraka isaoran'Andriamanitra ary ampirisihako ianao mbola hidiran'Andriamanitra amin'ny antony be dehibe noho ny fitiavany asa ianao. Tafaraka ao anatin'izao fandarana fiarah-mianatra izao isika ao anatin'ilay lovi-dehibe hoe avonavona sa fanetretena, izy amin'ireo no tianao, izy amin'ireo no iainanao. Andesika aloha hivavaka. Tompo Andriamanitra, hiresaka aminay hatrany ianao, ampio zahay mba hahay hanavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana, hanao safidy tsara hiala amin'ny zava-dratsy, ary miaino anao zay zao tario lalana ty namako ty sy zahay izay miara-mianatra hatakatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iza ny modely tsara indrindra fantatrao amin'izany hoe fanetretena? Mety hitanisa olona isika, ohatra hoe Inga Gandhi ve, sa iza Martin Luther King ve, sa iza no eritreretinao? Mety mahita koa ianao olona ao amin'ny fiarahamonina hoe ny anay ny olona ohatran'izao, mety olobe ao amin'ny fiarahamonina tena tsara toetra be, tena mahafinaritra, tena manetry tena be. Na hoe ny anay ny pastora anay na mpitary-pivavahana anay tena manetry tena be. Dia tianao mihitsy aza ny makatahaka n'ilay fanetretena, tena izany tena fakatahaka kosa. Inona no ampirisihana ho aso anao? Iza ny tena modely tsara indrindra ho antsika? Dia ny zava-dehibe tokony fantatsika ity amin'ny mpiandohan'izao fiarahana izao dia le hoe ny mpianatra dia samy tratran'izay faniriana fiheverantena ho ambony izay. Dia izay indrindra na tonga ny mpampianatra na ilay raby na i Jesosy Kristy nanome ohatra, ary le ohatra tsy nilazaina ambava fotsiny fa tena ny tanterahana, ary hita soratra tanteraka tamin'ny fiainan'i Kristy izay. I Kristy ilay ohatra faratampony izay naneho fanetretena, ary izay no anasako anao sahady hoe izy ihany no alaina tahaka ny tsara indrindra. Fa ny olombelona mety ahitantsika kilema na défaut isika ao amin'ny fiaraha-miainao rehefa miara-miaina, miara-miasa sy miara-monina ao. Fa i Kristy tsy nisy, fa tsy inona kilema, zéro défaut isika tamin'ny fiainany. Izy no ohatra faratampony. Ny ohatra ny teneniny zao amin'ny Luka 4:27 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao izy dia eo aminareo toy izay manompo. Tsy hoe mpanjaka ny lanitra nidina tetỳ tany izy dia za mpanjaka nareo mpanompo, fa izy ilay mpanjaka no nanome ohatra hoe izy aza nanompo, toy izay manompo izy. Izay le ohatra ny fanetretena, modely faran'izay tsara indrindra zany. Mbola tsara no ilay tany saintsika teo. Fa andeha isika hifantoka amin'ny modely io ary hianatra aminy. Jesosy mila azy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra isika amin'izay modeliny hoe fanarahana ny fanetretena amin'ny fiainana izay. Izy nandeha nandao ny lanitra nidina tetỳ ambonin'ny tany ho faty ho an'ny taranak'olombelona, zany ilay hoe manompo. Ary ny taranak'olombelona izay navotany kosa ho afaka amin'ny fahafatesana dia antenainy fa hatakatra n'izay dingan'ny fanavotana izay, dia antenainy koa fa hamaly ny fanasany. Zasy ianao io zany zao miresaka amin'izao dia antenainy hoe hamaly ny fanasany, hoe andao anana fifandraisana akaiky kokoa aminy mba handeha amin'ny mpanetretena amin'izao sisy izao. Izany rehetrarehetra izany no nataony ho aso anao zany, ary nanetry ny tenany izy, nihetra izy niala avy tany amin'ny fiandrianany lanitra tonga aty amin'ny fahambaniany fahaverezany zanak'olombelona mba ho azo asandratra kosa zasy ianao. Tsy mahafaly ianao ve zany? Asandratra, fa tsy izany manandratra anao, fa izy no manandratra antsika. Izany no zava-dehibe indrindra. Mila manana fiatoana kely tsika eo amin'ny fiainana, miato mba hijery an'Andriamanitra, hijery an'i Kristy amin'izay fanetretenany izay. Ary rehefa mijery azy amin'izay fanetretenany izay isika dia ahita hoe tena izany ny toetra tsara indrindra tokony alaiko tahaka. Tiany Jesosy tsika ary tiantsika hibanjina azy. Ahoana ny fomba anaovana an'izay? Mandinika ny soratra masina vao maraina ianao, mivavaka vao maraina ianao,
na amin'ny fotoana rehetra izay anananao fifantohana akaiky ifandraisana amin'Andriamanitra, izay ny atao hoe mibanjina azy. Ary zava-dehibe ny fanaovana an'izany, fa rehefa tsy ampy an'izany tsika amin'ny andro anankiray fotsiny dia toy ny hoe mandeha tsy misy fiarovana amin'ny lalan'ny fiainantsika. Io Jesosy io anarana kanto an'izany, anarana mahery zany, ny fitambaran'ny kanto sy ny mahery dia ao anatin'izay le hoe fahamasinana izay vitantsika. Izy no ohatra velon'ny fanetretena, ary tsy hampirisika anao mihitsy izy hoe manandrata ny tenanao, fa raha manome hafatra azy izy dia izao hoe aza miavonavona, aza mihevitena ho mety, araka le hoe ny tena fahitany antsika dia hoe matimaty alohan'ny vavany, fa ny fialantsika amin'izany no andrasany, ary ny fidirantsika amin'ny hoe fanekena ny fahamarinana mba tsy hamita tena isika ka hitondra ny tentsika, za mety zao ataoko zao, za fa lala marina ny arahako zao efa manao ny marina, fa mbola hahita hoe tompo amindreo fo aho, ento araka anao. Farany dia zao hoe tsy afaka velively isika hitombo eo amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy raha tsy manetry tena. Ny ohatra anankiray ny fanetretena ny tenenin'i Kristy dia hoe ny toetra ny zaza, toetra manetry tena ny toetra ny zaza. Andriamanitra ny hanampiasa anao mba hijery an'i Jesosy Kristy ho modely alaintsika tahaka amin'ny fiainana amin'ny fanetretena. Vafaka isika. Tompo, ianao no ilay modely tonga lafatry ny fanetretena, na dia mpanjaka sy tompon'izao rehetra izao aza, izay modely ratsy amin'ny fiavonavonana. Ampihetreo izany fiavonavonana izany mba tsy hanimbanay, ary tario lalana izay hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay amin'izao sisy izao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.